anoritoro ny omby lahy tongotry ny vehivavy sy ny taranany. Ka eto dia tsy misy resaka intsony idiran'le hoe vehivavy sy le menarana zany, fa io le drafitra izay voalazako teto hoe efa nomanin'Andriamanitra atraminy nahalavon'ny zanak'olombelona. Izay no natonga ny teny an'le hoe tsy navelan'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra hiditra tao anatin'ny olona le fahafatesana ara-nofo mba hatateraka nyty hoe drafitra na planina ho ataon'Andriamanitra ity ahatonga ny zanak'olombelona ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra indray. De tany de efa napetraka zany le hoe isy ary ny fanoritoroana ataon'ny menarana ho an'ny ombela tongotry ny vehivavy na ny taranany. Isy kosa ny fanoritoroana ho ataon'ny vehivavy ny taranany ny lohan'ny Satana. De tamin'ny fomba ahoana no nahatateraka anio? Io zany dia tonga de tsorintsika aloha mba tsy halavan'ny resaka. Hoe iza ary le resahana eto hoe taranaky ny vehivavy. Ny atao hoe taranaky ny vehivavy eto marina fa niteraka be dia be izy. Fa saingy rehefa nozohina ny tantara ny nateraky ny vehivavy be dia be, tsisy nanoritoro ny lohan'ny Satana, afa-tsy anankiray ihany. De tsy iza fa Jesosy Kristy. Izay no natonga an'le teny vakitsika teto tamin'ny fampianarana farany hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahazahoan'ny olona ny famonjena. De afaka mandray tsara zany tsika hoe ny famonjena ary dia amin'ny alalan'ny fanoritoroan'ilay Kristy Jesosy ny lohan'ny Satana araky ny voalaza eto. Fa ny tsindriko manokana zany dia hoe mbola vao fikasana tamin'ny alalan'ny ozona fotsiny no nambaran'Andriamanitra teto amin'ity Genesis ity. Fa tsy mbola tanteraka tamin'ny andro io akory. Dia hotoizantsika ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana ihany koa ary no afahana manam-pirofo fa Kristy irery no afaka mamonjy ny olona. Eto aloha zany voalohany dia izy nefa voalaza hatramin'ny voalohany fa taranaka hitondra fanoritoroana ho an'ny Satana, dia Satana nefa nitondra n'le ota tao anatin'le olona, ka raha torotoro Satana mora foana nangalana n'le ota sy anasorana n'le ota. Zay aloha ny anankiray. Manarak'izay maki teny tsoratra masina hafa indray sika ahafahana manamarina sy manam-pirofo zany hoe ao amin'i Jesosy Kristy irery no misy ny vahaolana anesorana ny ota. Vakitsika ary ty tenin'Andriamanitra ty hoe nahoana moa no Jesosy Kristy irery zany zay zavatra zay. Ao amin'ny Petera voalohany dia ny toko faharoa andininy 1:20 sy ny andininy 2:20. Petera voalohany toko faharoa dia andininy 1:20 sy 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy: fa ho amin'izany no niantsonanareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Eto zany dia efa voalaza hoe Kristy efa nijaly hamonjy. Le famonjena moa araky ny resahantsika dia hoe le fanesorana n'le ota ao anaty na fanafahana n'le olona tsy ho andevon'ny ota intsony. Izay zany no atao hoe famonjena eto. Ka ny fijalian'i Kristy ozy izy no namonjena anareo. Dia nisy voatsindry manokana eo amin'ny andininy 2:20 hoe zay tsy nanota akory. Ary io le tena antony nahoana ny Jesosy Kristy irery no afaka mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fanadevozan'ny ota. Satria ny valiny dia hoe izy irery no tsy nanota. Ray zany zay. Dia tsisy fitaka teo am-bavany. Ampitsika ihany ho tenin'Andriamanitra eo amin'ny bokin'ny Hebreo toko 4:15. Hebreo toko 4:15 manamarina le voalaza teo ihany manao hoe fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Eo koa zany manamarina le hoe raha isika samy olombelona ho any hoe andao hiara hitady hevitra hoe ahoana ny fomba nasorana ny ota ao anatintsika. Tsisy. Satria ny tenany ary tsy afaka. Ahoana no anafahan'ny hafa. Nanana ota ny olona, manana ota ny olona tsirairay avy, izay mahatonga azy tsy afaka manaisotra ny ota ao anatin'ny olona hafa satria ny tenany ary tsy afaka. Fa Kristy kosa le voalazatra ny amboloha fa ho mpamonjy ny olona dia voalaza indray hoe
nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika izy kanefa tsy nanana ota. Voatsindry mazava zany lety hoe tsy nanana ota Jesosy, ary tena marina zany. Satria zao, nahoana moa ny ilazako fa tsy nanana ota Jesosy Kristy? Jesosy ene marina hoe natao tonga nofo olombelona tahaka atsika fa Andriamanitra izy. Ary izy na dia nateraky ny vehivavy ary tsy nateraka tamin'ny nofo, fa fanamasina ny nametraka an' Jesosy tao ankibon'ny Maria. Ka na dia nateraky ny vehivavy ary izy, satria tsy rahan'i Maria ary tsy rahan'i Josefa no nikambana nanome an' Jesosy Kristy, fa fanamasina avy tamin'Andriamanitra nametraka azy tao ankibon'ny Maria. Dia sady tsy naka rà tany amin'ny Maria izy no tsy naka ny rà tany amin'ny Josefa. Dikany tsy raha avy amin'olombelona no naterahan' Jesosy, fa avy amin'Andriamanitra. Zay mahatonga azy tsy nanana ota, satria tsy nandovan'le ota sy le mahampanota any Josefa sy Maria Jesosy Kristy. Dia voalaza eto zany, zay mahatonga le teny miverimberina hoe tsy nanota izy tsy manana ota izy, ka zay indrindra no nahatonga le hoe Jesosy irery any no afaka mamonjy ny olona, satria izy irery any no tsy nanana ota sady tsy nanota. Zay zany no ka ho fantatsika hoe zany rehetrarehetra zany manamarina, manamafy fa raha misy ny olona mitady famonjena ho afaka amin'ny ota, tsisy afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery any. Hojeritsika indray ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny fomba ahoana ary, na hoe amin'ny fomba ahoana no atanteraka an'izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misy ifandraisany amiko sy aminao ve nefa Jesosy Kristy no voalaza hoe naisotra ny ota? Dia andaontsika maky tenin'Andriamanitra fa zava-miafina dia zava-miafina tokoa zany izy ty. Vakitsika ary aloha ao amin'ny bokin'ny Zakaria toko fahaenina dia ny andininy 17. Zakaria toko fahaenina andininy 17. Teny ray fotsiny raisitsika ato fa vakitsika daholo le izy. Eny, izy no hanao ny tempolon'i Jehova, ary izy no hitondra voninahitra ka hipetraka sy hanapaka eo amin'ny seza fiandrianany, ary ho mpisorona eo amin'ny seza fiandrianany izy, ary hisy fisainam-pihavanana amin'izy roaroa. Zany hoe iza moa le izy roaroa? Le Andriamanitra ray sy ny zanaka. Isika no mety tsy mahalala angamba ho an'izay tsy mahafantatra hoe Jesosy Kristy ange tsy hoe le nateraka Maria Virginie zay vao nisy, fa hatr'izay nanorenana zao tontolo zao dia efa izy ao izy, ary tamin'ny andron'ny Adama sy Eva lavo dia efa teo izy, ary tany amin'ny fahalavony tany dia araka ity voalaza tao anaty fahitana ity zay mety hoe sarotsarotra aminao ny anakatra azy, fa misy ifandraisany tokoa amin'izay lesitsika zay. Dia tany amin'ny fahalavony Adama sy Eva tany zany dia efa nisy dinidinika nataon'Andriamanitra ray sy ny zanaka, araka ity voalaza ity hoe nisy fisainam-pihavanana amin'izy roaroa. Zany hoe nisy fifanarahana tao, nisy fifampiresahana tao, dia nitapaka farany dia hoe aleo ianao zanaka latokana no halefa ary hamonjy an'ireto mponina eny ambonin'ny tany reto. Dia zay no natonga le tenin'Andriamanitra tanteraka any amin'ny Jaona toko 7:4 aitsika tsenjery hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany hoe fa niainga tamina dinidinika sy fisainam-pihavanana nataony zany ity resaka ity. Ary manarak'izay dia zao mety hipetraka amintsika ny fanontaniana hoe amin'ny fomba ahoana ary no atanteraka an'le hoe Kristy no manaisotra an'le ota ao anatintsika zanak'olombelona. Izy io araka ny voaresako tamin'ny fampianarana farany dia hoe tsy zavatra mivaingana ny ota io na hoe tahaka ny aretina ety ivelany hita maso na aretina inona dia fantatry ny olona, fa zava-daly ny ota ao anatin'ny olona io ary zay mahatonga le izy hoe tsy afaky ny olona. Dia ny fanontaniana dia hoe amin'ny fomba ahoana ary no ahafahan'i Kristy manaisotra io ota io ao anatintsika zanak'olombelona. Aleo ny tenin'Andriamanitra no amakitsika izay teny zay ao amin'ny Petera voalohany antsika toko voalohany dia ny 10 sy ny 12. Petera voalohany toko voalohany 10 sy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny amin'izany famonjena izany
dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahan'ny fatratra, dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsahiny izay andro na izay toetry ny andro notondron'ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Toy izantsika 12 ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanompony ny amin'izany zavatra izany izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny teninareo nitory ny filazantsara taminareo tamin'ny fanahy masina izay nirahana avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tian'ny anjely hodiniana. Hitatsika le famonjena zany araka ty teny ty de hoe notadiavin'ny mpaminany nokatsahan'ny fatratra. Zay le 10 satria tam'izany de efa fantatra zareo ny dikan'le teny teo am'le Genesis teo, le hoe nitaranaky ny vehivavy sy le vehivavy norotoro ny lohan'ny Satana ary Satana norotoro ny omby lahatongony. Fantatry ny mpaminany taloha zany ny zavatra tian'Andriamanitra tao ho famonjena ny olombelona anaisotra ny ota, de te andinika izy ary nikatsaka fantatra. Indrindra moa nisy raha teo koa ireo mpaminany sy olo malaza taloha no nanamafy izay faminaniana ny ho amin'ny fahatanterahany famonjena ho ataony Kristy. Izay nge le niresahana hoe nokatsahana izy ireo izy na ny andro na nitoetry ny andro izay nitondron'ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka azy. Zany hoe fantany tamin'izany fa isy Kristy ary isy fijaliana, de izay Kristy sy ny fijaliana izay no hitondra ny fanavotana sy ny famonjena ny olona. De sady te hafantatra izy hoe roviana, te hafantatra izy amin'ny fomba ahoana, saingy voalaza moa zany fa de hoe nanoratra fotsiny izy fa nambarany fa naseho taminy any zany fa saingy tsy ho azy fa ho anareo mpanompo izy amin'izany zavatra izany. De ny tena tiako tsindrina zany de zao, ery amin'le teny farany indrindra hoe zany zavatra zany de tian'ny anjely hodiniana. Zany hoe tiako amafisina fa misy zava-miafina ao anatin'le izy, ary tena zava-miafina sy tokoa satria ahoana moa natanteraka an'le hoe Kristy zanak'Andriamanitra, de izy Kristy zanak'Andriamanitra, hafa tena hafa ivelan'ny tenako. Ahoana ny fomba hanesorany le ho tato anatiko. De fa somary niditra kely le teny voalazantsika teo hoe nambarany raha teo izy ny fijalian'i Kristy, ary efa nambarako teo ihany koa de hoe ao anatin'le hoe fijalian'ilay Kristy ho avy tamin'izany fotoana zany, de mbola ho avy izy no hisin'le hoe fomba amonjena ny olona na hanesorana ny olona ao anatin'ny fanadevozan'ny ota, na hoe hanesorana n'le ota ao anatin'ny olona. De zay mihitsy ny nahaliana na de hoe ny anjely ary zany de liana hoe ahoana ny fomba tanteraka an'izany. Ary no tsara fa zava-miafina ho ale izy amaky tenin'Andriamanitra anankiray indray tsika namafisantsika an'izay Korinthianina voalohany de ny toko 2 andininy 9 ka hatramin'ny 19. Korinthianina voalohany toko 2 andininy 9 ka hatramin'ny 19. Vakina ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe anefa milaza fahendrena amin'izay efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendreny zao tontolo zao na ny an'ny mpanapaka zao tontolo zao izay olona mialevony, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izay ka maneho zava-miafina, de ny fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohany nanaovana zao tontolo